andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio zoma fa 7 ny volana aprily 2024 mbola hibanjinantsika trano ny lohahevitra manao hoe manazava ny mpino ny tompo. Andeha hisaotra sy hideran'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakinany salamo voalohany. Aoka hitsangana ny fiangonana. Salamo voalohany noentintsika hideran'andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainana ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana faleam-panota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah no sitrana. Eny, ny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy, fa toy ny akoho fahelin-drivotra izy, ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonana marina. Fa fantatr' Jehovah ny lalany marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Mideranao izay ry andriamanitra ray, ilay mpamorona sy mpahary izao rehetra izao. Mideranao izay ilay Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanafaka anay. Mideranao izay fanahy masina ilay mpampahery sy mpanazava anay. Noho ny amin'ny famindram-ponao sy ny fitiavanao izay ahariarinao isan'andro eo amin'ny fiainanay. Fa raha vao amin'ny fo maraina izahay dia tsapanay tokoa fa ianao no mamelona anay. Mideranao izay no ny asanao lehibe sy mahagaga izay tanterahinao eo amin'ny fiainanay isan'andro tsy tapaka. Ka anehoanao ny hery sy fahalehibiazanao, anehoanao ny fahatsaranao, ampiariarianao ny voninahitrao. Misaotranao izay tamin'ny tantananao sy ny fiminanao ny fiainanay, indrindra fa raha namaky vaky ny alina eny izahay dia nahatratra soa indray izao maraina izao. Fa tombom-pitahiana sy tombom-pahasoavana raisinay avy aminao izany. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay na ny izay mahizay anay, fa noho ianao Andriamanitra izay mbola tia ka mampaharitra ny famindram-ponao aminay no hatratraranay indray izao anio izao. Dia mankasitraka anao izay Tompo ny amin'ny fitiavana izay asehonao aminay isan'andro tsy tapaka, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tonga mamonjy sy manavitra anay amin'ny fahalemenay. Fa Andriamanitra tsy mba mankasitraka izay ratsy tokoa ianao, tsy manana anjara ao aminao ny ratsy fanahy. Dia hisaoranay anao anefa ny mbola ahafahanay indray mangataka ny famindram-ponao eo anatrehanao, noho ny amin'ny tsy fahamarinanay sy ny tsy fahamindrianay ary ny tsy fahamasinanay. Mino sy matoky izahay fa ny fitiavanao no manarona ny fahotanay rehetra ka manafaka anay amin'izay tsy mahamendrika anay eo anatrehanao. Ary ny ran'i Jesosy Kristy no manadio anay ho afaka amin'ny loto sy ny tsy fahamarinana rehetra mba ho tonga olona mendrika ny fanjakanao tokoa izahay. Dia amin'ny finoana no andraisanay izany. Ankehitriny izahay tonga eto anatrehanao, iombona amin'izao fanompoana masina izao, hibanjina anao Jesosy Kristy indray ary hametraka ity tontolo andro ity eo am-pelatananao. Tario lalana amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary izahay, mba hatsiarovanay indray ny fiombonam-piainana aminao Andriamanitra, andraisanay ny fitahiana avy aminao ary ihany koa ny fahasoavanao. Matoky ny fanatrehanao feno izao fotoana izao izahay, ary mahatoky fa Andriamanitra momba anay ianao, manatrika anay amin'ny fotoana rehetra ianao, dia ho feno sy eniky ny voninahitrao anie ny fiainanay. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy, ilay Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'izao ora sy fotoana izao indray, izay ahafahanao manambara ny sitraponao aminay, ilay teny tonga nofo izay monina ty anatinay. Tario lalana ary izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hanokatra ny fonay, ahaizanay mandray ny teny tsara izay ampitaina aminay indray, mba ho tonga fiainana ho anay tokoa izany. Dia ny fanahinao masina ihany koa hanazava ny teninao rehetra izay tianao iainanay sy velomanay indray araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen. Ny anjara mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'izao anio izao dia izay hita ao amin'ny Titosy 2:1 ka hatramin'ny 5.
Titosy toko 2 1 ka hatramin'ny 5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ianao kosa dia mila zaza izay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny lehilahy antim-panahy anaro ahony tena, ho maotina, ho endry, hatanjaka, amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antim-panahy koa anaro hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevoziny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianarany ny vehivavy tanora fanahy ho tia ny vadiny, ho tia ny zanany, ahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, anaiky ny vadiny, mba tsy tenenana ratsiny ny tenin'Andriamanitra. Amen. Say masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitomboina ao aminareo mandraikariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka izay efa novakiana tamintsika teo ny anjara mofinaina izay ankana ny afatr'Andriamanitra ho vatsim-panahy hatrehantsika indray izao tontolo andro izao, dia izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy toko 2 ka hatramin'ny 5. Ny bokin'ny Titosy dia nosoratan'i Paoly ho an'ny Titosy, i Titosy izay Grika niova fo, Grika niova ho kristianina, ary rehefa nitombo tamin'ny finoana izy dia nametrahany Paoly andraikitra lehibe. Eto izy dia notendrena manokana hikarakara ny fiangonana sy handamina ny fiangonana any Kreta. Titosy dia azo lazaina hoe mbola tanora fanahy tokoa, kanefa dia eto raha hitantsika eto amin'izao anjara mofinaina ao antsika izao dia irainy izy ananatra ireo olona antim-panahy. Fananarana indrindra no anton'izao toko 2 izao, izay anjara mofinaina ao antsika moa dia ny 1 ka hatramin'ny 5 ihany, fa ny 1 ka hatramin'ny 10 dia miresaka indrindra ny fananarana ho an'ireo sokajin'olona samihafa, izany hoe samy manana ny anjara tandrify azy avy izany ny sokajin'olona rehetra ao anatin'ny fiangonana, araka izay ambara eto amin'ity toko 2 ity. Ny afatra izay horaisintsika amin'izany kosa dia izao hoe: manazava ny mpino ny tompo ka mitarika ny mpino anana fitondran-tena mendrika. Manazava ny mpino ny tompo ka mitarika ny mpino anana fitondran-tena mendrika. Ny antony fananarana rahateo dia ny mba hananan'ny olona toe-po, toe-panahy, toe-tsaina mendrika tokoa ny maha-kristianina azy. Miresaka voalohany indrindra izy eto ny amin'ny hoe fampianarana tsy misy kilema. Ny fampianarana tsy misy kilema dia fampianarana madio, fampianarana salama, izany hoe ny soratra masina irery ihany, tsy azo anampiana na analana. Ao anatin'izany ihany koa ny fampianarana tsy misy kilema dia izay voasoratra rehetra ao anatin'ny Baiboly hatrany amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Ary ny fampianarana tsy misy kilema dia izany no irahana asiany Paoly ho torian'ny Titosy ho an'ireto mponina sy fiangonana ao Kreta ireto, satria voalaza fa ny mponina ao Kreta dia olona maditra, olona mpanao zavatra tsy mendrika, dia izany indrindra no anton'izao taratasy izao mba handehanan'ny Titosy ananatra ireto olona ireto. Fa izay hita voalohany eto dia ny sokajy lehilahy antim-panahy. Ny antim-panahy lazaina eto dia ilay olona efa zoky olona, izany hoe lehilahy efa lehibe, izay averin'i Paoly indray hoe anarina izy ireo, satria arak'ilay fitenintsika malagasy hoe ny endry ihany no anarina, mba hahatonga ny olona hiorina tsara amin'ny finoana, mba hahatonga ny olona tsy hijery ny fanaon'izao tontolo izao, izay olona tsy kristianina, dia averina indray hoe anarina izy ireo. Ny antim-panahy anaro ozy izy mba hahony tena, izany hoe mba hahatonga azy ireo anana fitondran-tena, anana fahononan-tena, tsy herikerika foana, tsy mpandanilany lany foana, mba hanana ilay toe-po izay afaka mifehy tsara ny tenany amin'ny zavatra maro samihafa. Izany no ambara amin'ilay hoe mahony tena, olona mahafeny tenany amin'izay tokony hifehezana izany tenany izany, ho maotina, ho endry, hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana,
amin'ny faharetana, zany hoe ilay finoana izay efa nampianarina azy ireo mba atanjaka mandrakariva izy amin'izany amin'ny fitiavana, ny fitiavana izay efa fantatsika efa fitiavana n'ilay Jesosy Kristy izay nirahiny ho mpamonjy izao tontolo izao, fitiavana ny fanompoana ny tompo ary anana hafanampo ao anatin'izany fanompoana an'Andriamanitra izany amin'ny faharetana. Haitsika tsara izany hoe maharitra izany, tsy hoe rehefa misy zavatsarotra lalovana, tsy hoe rehefa mahita ny hafa miadana, tsy hoe rehefa mahita ny hafa tao sambatsambatra nefa tsy mivavaka dia andeha hanaraka azy ireny, na hijery ny fanaon'izao tontolo izao ka hanaraka ny fombany, fa na inona kosa zavatra hatrihana dia maharitra amin'izany finoana izany. Izany no ampananaran'i Paoly izay hoentiny ampita ho an'i Titosy ho an'ireto olona antim-panahy ireto, fa voasokajy eto ihany koa ny vehivavy antim-panahy, izany hoe ireo zokiolona vehivavy, ireo olona vehivavy efa lehibe. Ny zavatra tsapa atao anatin'izao soratra masina izao rehefa mampita izao fananarana izao i Titosy dia ilay renim-pianakaviana mampita tsara ho an'ny zanany ny toetra mendrika, izany hoe izy mihitsy aloha ny voalohany fitaratra ho amin'izany toetra mendrika izany mba hahatonga azy ihany koa ho fitaratra ho an'ilay zanany, hampita tsara ny fampianarana izay voarainy mba hanana fitondran-tena mendrika araka izay ampitany ihany koa ho an'ny taranany, mba ho vehivavy hitondran-tena toy izay mendrika ny olona masina, izay fitondran-tena araka ny sitrapon'Andriamanitra, fitondran-tena tsy mivily amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eo ihany koa tsy ho mpanendrikendrika. Maro mihitsy ny soratra masina izay manambara ny toetra ny vehivavy amin'io fanendrikendriana io, raha tsy ilaza isika afa-tsy ao amin'ny Timoty. Ambaran'ny izao soratra masina izao fa isika vehivavy dia olona tia mpitakoritsika, olona tia fanendrikendriana, milaza ratsy ny hafa mandrakariva, mpifosa olona fitenenana, dia mba izany no ananarana ny vehivavy antim-panahy eto, mba tsy ho toy izany ny toetra, satria toetra tsy mahamendrika ny kristianina izany, tsy ho andevozin'ny divay be, mahagaga fa vehivavy le resahana eto fa tsy mba lehilahy akory, hoe misy vehivavy zany ao amin'ny mponina ao Kreta io dia olona tia misotro divay, olona vehivavy mamo, dia mijery an'izany ihany koa ireto fiangonana ireto dia mety hanaraka ny toetrany, dia anariny izy mba tsy hanahaka izany toetra izany, vehivavy tia divay, vehivavy mpimamo, fa tsy mahamendrika ny toe-panaraka an'Andriamanitra izany, ho mpampianatra ny zavatra tsara, izany hoe izay zavatra tsara tokony ho fantatra no ampianarina, ho fitaratra mandrakariva sy modely amin'ny zavatra ambara, amin'ny zavatra lazaina, dia mifameno amin'ilay teo aloha hoe tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho zavatra ratsy no ho tarafina na ho ambara sy ho lazaina, fa mba ho zavatra tsara mandrakariva, ho zavatra mitaona ny olona ho any amin'ny tsara, ho zavatra mahasoa. Dia izany no ananaran'i Paoly ho an'ny vehivavy antim-panahy, ary ampianatra ny tanora fanahy ho tia ny vadiny. Ao alohan'izany dia izy aloha ny tia ny vadiny voalohany, avy eo izy mampianatra ireto tanora fanahy mba ho tia ny vadiny, ho tia ny zanany, ahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny, araka izay ambaran'i Paoly rahateo any amin'ny epistiliny. Izany toe-po sy toe-panahy izany ny tokony hananany vehivavy antim-panahy. Haitsika tsara izany hoe ho tsara fanahy, ho tia ny zanany, mikarakara ny zanaka, mananatra ny zanaka, mampianatra ny zanaka, ahony tena, mahay mitazona ny fihetsem-po, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, fa misy ny vehivavy ohatran'ilay fitenena hoe fotsy varavarana, tsy hita ao an-tranony mihitsy izy fa miraran'olona. Ho tsara fanahy, misy olona dia tena hita mihitsy hoe tsara fanahy anie izany olona izany, fa misy vehivavy renim-pianakaviana tena kizitina anie izany olona izany, tsy teny aminy mihitsy ilay endrika miramirana, ka na ny ao an-tranony aza lasa matahotra anazy, na ny ao an-tranony aza lasa mandositra anazy, tsy misy fitiavana. Fa ampianarina ny vehivavy antim-panahy mba hampianatra ny olona mba ho tsara fanahy,
anaiky ny vadiny arak'izay mahamendrika mba tsy tenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra, izany hoe mba tsy hanaovana blasfemia. Izany no ananaran'ny Titosy ho andreto fiangonana tahoaka rehetra ireto. Dia ho antsika izay mandray izany teny izany ihany koa, mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra, mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy mifidy sarangan'olona io, tsy mifidy sokajin'olona io, fa ho an'ny olona rehetra dia misy anjara fananarana sahaza ho azy tsirairay avy eo. Ny anjarantsika atao amin'ity moa dia hatreo amin'ny 5 ihany. Fa ho an'ny sokajin'olona rehetra ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra. Anjarantsika tsirairay avy no mandray, anjarantsika tsirairay avy no mampiatra izany tenin'Andriamanitra izany, mba hahatonga antsika tsy teny ratsy ny anaran'Andriamanitra, mba hahatonga antsika fitaratra sy modely ao amin'ny ankonantsika voalohany indrindra, izany toetra sy fitondran-tena mendrika izany eny amin'ny fiarahamonina misy antsika, eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena, ary aty an-tranon'Andriamanitra ihany koa. Dia ho isika ilay olona izay efa nandray ny filazaon-tsara, mba hahatonga antsika hanana toe-panahy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Anjarantsika raha ny miaina, anjarantsika ny mampiatra izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro, mba hahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy handalo fotsiny, fa mba hiorina sy hanapaka ao anatintsika. Dia ho tanterakitsika ne izany teny fananarana, izany teny fampianaran'ny soratra masina izany. Ilay fanahy masina no hitarika antsika, hahatonga antsika hanana fankatoavana, hahatonga antsika hampiatra izay ambara sy hananarana antsika mandrakariva. Dia ho az'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao, izay mananatra anay hanana fitondran-tena mendrika tokoa amin'ny maha-kristianina anay, ka tsy hijery ny fanaon'izao tontolo izao izahay, fa izay araka anao Andriamanitra ihany. Ampianarinao ihany koa nefa ny mpitarika mba hanambara ny teny tsy misy kilema, teny madio sy salama izay araka ny sitraponao Andriamanitra sy izay voasoratra ao amin'ny soratra masina irery ihany. Dia misaotra anao izahay fa mbola manana anjara mandrakariva ny fiangonanao amin'izany teny fampiorenam-pinoana izany, mba hahatonga anay ahony tena, hahatonga anay ho tena mpianatra ao tokoa Jesosy Kristy, ka hanaraka tsakany sy handavany ny fampianarana izay hoentina ho anay isan'andro. Dia misaotra anao izay ny amin'ny teninao, izay mitarika anay indray hanana fitondran-tena mendrika amin'ny maha-kristianina anay, mba ho hitan'ny olona rehetra tokoa izany fahatsaranao Jesosy Kristy izany eo amin'ny fiainanay. Amakivaky indray izao tontolo andro vaovao izao izahay, dia misy matoky ilay fitarihan'ny fanahinao masina mba hananana izany toe-po sy toe-panahy mendrika maha-kristianina izany. Betraka isakinay fianao am-pelantananao ary ny asa mandriarahanay, ny fitadiavanay, ny fianaranay sy izay rehetra ho ataonao aminay indray amin'ity anio ity sy izay anirahinao anay ihany koa. Dia misy matoky izay efa mialoha lalana anay sahady ianao, ary manolotsaina manome anay fahendrena sy fahazavantsaina ny amin'izay rehetra tianao hitondrana ny fiainanay amin'izao anio izao. Dia misy matoky izay efa eo am-pelantananao ny fiainanay sy izay rehetra mombanay, dia ireo ankonanay ihany koa ane ho tahinao manokana, ho ambininao manokana amin'ny zavatra rehetra, ary ho ambany fiarovanao hatrany. Dia izay rehetra mombanay sy izao fiangonana izao Andriamanitra, dia ankinay fianao am-pelantananao mba ho fiangonana mijoro vavolombelonao izay amin'ny fitondran-tena mendrika. Dia maro tsy tambisain'Andriamanitra raha ny faniriana sy ny fikasanao anatinay, tianay hoentinay ao anatrehanao. Fantatray anefa fa mihoatra lavitra noho izay heverinay no mahasoa anay no ataonao eo amin'ny fiainanay. Dia misy matoky izay fa ho tanterahinao aminay tsirairay avy izany. Fifaliana ho anay ny mampiombona ny vavakay amin'ilay nampianaran'i Jesosy manao hoe: sainay eo izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay anona sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
aoka hitsangana ny fiangonana iaraka anaiky sy anambara ny finoantsika isika izay iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina maneran'izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalona nanapaka Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa avy any hoe aviany tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Raha izao amin'ny finoana ry havana nitsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tanteraka izany manao hoe ary Andriamanitry ny fiadanana ane hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'Izay sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.